Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa malalatra ity alatsinainy fa 5 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra hotsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko 2:12. Asan'ny apôstôly toko 2:12 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:30. Asan'ny apôstôly toko 2:12 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:30. Aminaran'i Jesosy. Ary noho ny namatonalina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy roro-tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany an-tranomaizina. Dia niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra. Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny vo, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: aza mamono tena, fa ato ihany izay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaritsaka niditra sady torakofotra ka niankovoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy: Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena? Dia hoy izy roalahy: minoan Jesu Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy roalahy nitory ny tenin'ny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-trany. Ary nandray azy roalahy izy tamin'izany ora izany ka nanasa ny diakapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay rehetra azy. Ary rehefa nintiny niakatra ao an-trano izy roalahy dia nosoany hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranomaizina satria efa nino an'Andriamanitra. Ray masino, malamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy 7:20 no entina mampiarantsika rehefa ko malala. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: aza mamono tena fa ato ihany izay rehetra. Aza mamono tena fa ato ihany izay rehetra. Tao am-pigadrano Paoly no nitranga izany zavatra sarotra izany. Ty voalohany nataon'i Paoly tany Makedonia, izany hoe tany Eropa, tany Filipy, dia nigadra Paoly sy Silasy tamin'ny diany tany Masedoanina hoy tsika. Dia rehefa nigadra izy dia nandritry ny alina dia nisy zava-nitranga, nisy roro-tany dia nivony varavarana. Ary efa noeritreretiny reto mpiandry tranomaizina fa nandositra ny gadra dia saika hamono tena izy ireo. Satria moa tamin'izany fotoana izany raha vao mandositra ny gadra dia izay mpiandry fonja, rehefa mandositra zany ny voafonja dia ny mpiandry fonja no misolo ny elokany. Raha ohatra ka nokapohana nokapohana ny sazy ny antitra tamin'ny voafonja dia nandositra izy dia tsy maintsy hokapohana koa zany le mpiandry fonja. Raha ohatra ka voaheloka ho faty ireo zay nandositra dia voaheloka ho faty koa zany ireo zay niandry azy. Zany hoe lay mpiandry no mizaka ny vokatry ny fandosirandreo mpifonja, satria heverina ho mandrakariva matoa fa nandositra ny fonja dia tsy nanao ny asany zany ny mpiandry fonja. Dia zay no nahatonga reto olona ireto, mpiandry fonja reto, avy hatrany dia napakevitra aleo mamono tena satria vao mainka mafy ny fiafaran'ny fiainana raha ohatra ka tsy mamono tena izy, satria mangiry firy mafy lay fomba hafatesany raha ohatra ka tena nandositra marina izy roalahy. De tao anatin'izany indrindra no niantso mafy Paoly nanao hoe: aza mamono tena fa ato ihany izay rehetra. Inona zavatra ampianarina zany zavatra izany dia afaka malala. Aza mamono tena fa ato ihany izay rehetra. Ny voalohany indrindra dia izao: ny kristianina dia tsy mpandositra. Ny kristianina dia tsy mpandositra ny anjarany. Ny ataontsika hoe ny anjara ndraikiny ny vokatry ny nataony. Ny kristianina dia responsable. Tsy toetra ny kristianina ny manao foita na fandosirana, fakanosana na lâcheté zany amin'ny kristianina. Paoly zany dia
mampiseho fijona vavolombelona am'reto fonjy reto fa tsy mpanararoatra mihitsy izy hoe sanatria vaky ny fonja de nanararoatra nisokatra amin'ny varavahana de nanararoatra marina fa nisokatra sokafa ny tompo tamin'ny fomba mahagaga fa ny asehon'ny tompo de asehon'ny paoly tamin'reto olona ireto zay niandry de ny hoe raha mivoaka ao izy dia nohony ny safidiny ny mpamatotra fa tsy mivoaka ao izy noho ny fandrosirana noho ny losotra noho ny tahotra ny fahafatesana tsy toetra kristianina zany kristianina de olona mijoro ary mandray ny andraikitra satria ny toejavatra iainantsika kehitriny mantsy dia efa voataiza ao anatytsika ny toetra ny tsy hoe fanararaotana ny ataontsika hoe ny tonjato iainantsika dia marina loatra fa amin'ny baiboly de mitondrantsika nararoatra amin'ny zavatra anao soa amin'ny fanaovan-tsoa fa ny toetsain'ny tonjato firaika amby roapolo dia toetsaina manararoatra am'izay zavatra rehetra azo atao manararoatra de mbola eo aloha manararoatra de mbola azo atao ty manararoatra de mbola izay rehetra azo atao de manararoatra ary nandray manadino fa am'ireny fanararoatana ireny de betsaka ny miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra betsaka no manefy toetsaina tsy tompon'andraikitra ary ndraindray de manimba zavatra nandray raha ny mpanararaotra no manimba ny fiarahamonina mpanimba zavatra de asehon'ny paoly eto fa ny kristianina dia tsy mpanararaotra akory kristianina de tompon'andraikitra tsy ny kristianina mihitsy no anararoatra kinona moa ny olona fa de zaranay ary nareo lahy maty aho rehefa tsy zay ny maty de tsolana tsy toetra kristianina mihitsy ny hoe maty aho matesa ravana tsy kristianina mihitsy ny manao zany eto raha ohatra ka nytoetsaina hoe maty aho matesa rahavana de zao nandosotro paoly sy silasy de navela no fatoto mpiambina saingy zao tsy tonga kristianina mihitsy reo mpiambin'ireo raha izay nataon'izy reo lahy ary mety ho nenjehina mandra-pahafatiny izy reo lahy ary tsy nahavita ny asa tsara zava-dehibe de izao rehefa malala misy manana toetra mendrika ny kristianina tsy kanosa ary tsy mpanimba zavatra nefany tsy pilahady tsy mijoro amin'ny zavatra tsy misy heviny fa mijoro amin'ny fandraisana andraikitra mijoro amin'ny hoe mitsinjo izay ahtsambatra ny hafa eto dia asehon'ny paoly ara fa izy manao hoe aza mamony teny zany fa tsy fitrakay ny hahafatesanareo zay eto ihany zay vonina ny zaka zay anjara velan'Andriamanitra ho zakainay zay eto ihany aza mamony tena fa ato zahay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ato zahay manaiky ny fandaminana izay napetraky ny fiarahamonina tsarainy zahay miandry zahay mikadry zahay de miandry zahay voakeja manodidiny zahay nefa tsy teny hoy paoly fa ny faharoa koa dika lay teny hoe aza mamony tena dia manao zava-dehibe ny aina koa paoly eto ataon'ny paoly zava-dehibe ny aina paoly mandray andraikitra am'izay mety ho tandrify azy tsy faly amin'ny fahafatesany ny hafa fa paoly koa tena manaja aina ary io fiainam-pifaliana io zay le hoe aza mamony tena fa tsy ireo tsara fa ny andininy fa faevatra amby telopolo de mifarana amin'ny fiaraha amy sakafo de naroso nosohanina teo anoloany de ny faly indrindra mba amin'izy rehetra tao an-tranony satria efa nino n'Andriamanitra izy lay finoana de mitondra fifaliana ny fiainana kristianina ny finoana n'Andriamanitra ny finoana n' Jesoa ny finoantsika kristianina de mitondra fifaliana ho atsika ary fifaliana zay miseho amin'ny fiarahana misakafo ndraindray betsaka ny olona ndraindray mieritreritra ny kristianisma hoe misy lasa manao hoe tsy ilaina ny fiarahana misakafo fa ny fifadiana ny zava-dehibe misy ndray lasa ry amin'ny ilany ndray manao hoe de sakafo be mandrakariva tsia fa azo atao tsara mihitsy ny miara-mifaly ary ny fiarahana misakafo de endriky ny fifaliana endriky ny fiombonana teo amin'ny Jiosy zany hoe olona miara-misakafo zany dia milaza fankatiavana milaza fiombonana zay nge mahatonga ny Jodasy tena meloka satria niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra izy nefa namadika an' Jesoa zavatra tsy fanao mihitsy zany tamin'ny Jiosy hoe olona miara-mihinana aminao miara-misakafo aminao nefa ivadiana lahatra toetsain'ny jentilisa mihitsy zany teo amin'ny Jiosy zavatra tsy fanao zany tamintsika malagasy nentim-paharazana tany aloha tany de zao ndraindray
tsy mifampatokony olona rehefa miara misakafo satria hoe mpisakafoanana de misy manao vorika hoe misy zany mamsavy eo mpisakafoanana am'reny fotoana fahiny am'reny feonambe mpianakaviany reny famadina tamin'ny fotoanandro zay nandray misy manao vorika fa raha ohatra ka amin'ny toetsainy ny jiosy kristianina na ny toetsaina kristianina de zao matoa anao miara misakafo amin'ny olona am'le olona anankiray de ekenao zany fa ho namanao izy ekenao zany fatianao izy ary tsy elika eo anatrehan'Andriamanitra fa elika eo anatrehany moraly fotsiny zao ny hoe olona miara misakafo aminao nefa rehefa aveo ivadiana na aratsiana na fosaina tsy toetsaina kristianina mihitsy zany fa raha ohatra ka manaiky anasanao ny olona isakafo de midika an'izay de zao midika hoe akaiky ny fony ianao midika hoe akaiky azy ianao midika azy hoe avany ianao ary matoky eo anao manaiky le fanasana de madio fo ianao zany manaiky ianao zany fa ho namany ho lifandray aminy fa tsy hoe miara misakafo aminy sanatria de manao ohatran'ny jodasy zay ny jodasy miara misakafo miara miombono nefa aveo aratsiana le olona na ivadiana le olona na tahaka zany tsy toetra kristianina mihitsy zany fa zay mahatonga ny hoe zava-dehibe ny fiaraha misakafo kristianina nampitondrain'ny kristianina hoe agape zava-dehibe zany hoe olona miombinaina ary zay ny maharatsy ny fivadiana amin'ny lala dia eto ary de asehon'ny Paoly zany hoe ny finoana de miteraka fifaliana endriky anankiray amin'ny ilay fifaliana lay fiarahana misakafo jereo tsara fa reto civilisation anankiroa reto ny civilisation trano anankiray zay nisy atsiny hoe Confucius any dia filozofa sinoa izay nanazava ndray maka manao hoe raha tianao ny ho sambatra raha tianao ny atao hoe ho sambatra ka am'ty fiainan'ity de zao aza de enona loatra ny fanirianao ny filanao fa ny faniriana be loatra ao anatin'ny olona ny fanarahan'ny olona ny filany no tsy mahasambatra azy fa raha ohatra ka foanan'ny olona io faniriana io tsy enony io filany io tsy enony ny fanirian'ny nofony sy ny sainy de sambatra izy zava-dehibe zany ny fanirian'ny saina ny fanirian'ny vatana fa foany io ataovy zay anafoanana io azy enony io vatanao io Confucius raha lazaina tsotra ary zay mahatonga ny filozofia mahatonga ny filozofia boudiste reny tsy de tena manao zava-dehibe loatra ny endrina ankehitriny hoe fa zavatra fa tamin'ny taonjatondry Bouddha dia filozofia zay hitantsika amin'ny Hindu de hitantsika fa tsy de amin'izy reny ny tena hitantsika ny fifadikana fampijaliana tena kapona ny vatana mijaly mihitsy ny vatana mpijaliana satria manjary mandre lay fanirinina lay filan'lay vatana mikapy tena hita tao vavana kristianina koa zany tamin'ny fotoanandro ro ataotsika hoe ny antsoiny hoe ascetisme fa nisy kosa anankiray mifanohitra am'izay filozofia tatsinanany zay ny filozofia tandrefana nisy andry ataotsika hoe épicure zay mpianatry nanaraka ny fampianaran'ny Platon de hoe épicure tsotra be izy manao hoe raha tianao ndray no sambatra de zao mba tanterao ihany io fanirianao sy filanao io ary raha zay mba tanterao zay nofinofinao hoe tanterao zay fanirinao zay filanao tanterao aza ampijalino io tenanao ino moa ny antony ampijalinao ny tenanao ino ny ampijalinao ny fanirinao andana arao raha mbola azonao atao de ataovy zay mahafinaritra anao hoy épicure zay natonga lay mpamary toetra na adjectif amin'ny teny frantsay hoe épicurien nentsony hoe épicurien va miteny hoe épicure laza olona bebe atoka bebe kibo vavetivety zay ny dikany hoe mpamary toetra épicurien natonga teny hoe épicurianisme dia jereo tsara nelanelany lay filozofia tandrefana sy tatsinanana ny tandrefana zay tsy mifanalavitra loatra am'zany ny fahafahana ny liberté ny amour du plaisir zany rehetrany dia izay tarazo mbola nolovana tamin'ny épicure mifanohitra am'izay kosa ny filozofia tatsinanana talova zao moa ny sinoa zay novolavolainy zany filozofia tatsinanana zany de efa niovako efa lasa nanaraka ny modely économique tandrefana ary io ny fahadison'ny Chine indray lasa niala tamin'ilay modely zay nafa niotra niezakazaka tao anatiny nanatratra ny civilisation nataon'ny tandrefana tao anatin'ny 200 taona
de vitany tao anatin'ny 10 taona na 7 taona satria nanana zay filôzofia zay fahendrena ta tsy nanana hoe miafy tsy manao zava-dehibe ny tena tsy manao zava-dehibe ny fa miafy ny tanjona ny zava-dehibe fa ankehitriny moa efa tonga amin'ny ataontsika hoe famirapiratana izy de lasa manaraka indray mifaninana amin'ny modely na lasitra mpiainana modely lasy-piainana modely ataontsika hoe ekonomika ny tandrefana de tsy ho ela koa fa de ohatran'izao ihany efa rany eo rindrinao satria tsy fantatra fa tsy mitondra loatra amin'lay tena izy lay modely tandrefana raha efa fazantsika fa mitambotsitra tao anatin'ny fotoana maro tsy tena mitondra ny olona ho amin'ny fahasambarana fa mampiala ny olona amin'Andriamanitra ny plaisir tafahoatra nefa io koa fa tsika hoe ny aziatika zay nanana fomba fijery hafa de manomboka manaraka an'izay dia milatsaka ao anatin'ny lavaka zay efa nilatsahan'ny hafa ihany izy avelatsika zany fomba fijery mamperitreritra zany fa hotsika manao hoe ny fivavahana kristiana de zao tsy fivavahana izay mampirobaroba amin'ny fiainana akory makany amin'ny filibana nefa koa tsy fivavahana izay mitona ny olona hakahala fiainana ka hampangiriviry vatana na hampangiriviry fiainana fa izao ny fivavahana kristiana dia fiainan'ny fifaliana fiainana feny fifaliana na ao ampigadrana ary izy io andininy 7 de ny hira fideran'Andriamanitra i Paoly sy Silasy ny fiainana kristiana de fiainana mahay miafy rehefa asain'Andriamanitra miafy miay miaina amin'ny tsotra rehefa asain'Andriamanitra tsotra mahay miaina amin'ny zava-misy rehefa asain'Andriamanitra miaina amin'ny zava-misy nefa koa mahay mifaly rehefa asain'Andriamanitra mifaly mahay misakafo rehefa misakafo hohanina ary mahay mifady hanina rehefa tsisy tokony hohanina fa tsy hoe satria tsy misy de mangalatra satria tsy manana de hitsiriritra na satria tsy eo amin'ny tena lay anakay de andeha hialina tsy toetra kristianina mihitsy zany zay ny mahatonga amin'ny Paoly nazava manao hoe mahay ny zavatra rehetra haiko ny miafy haiko ny menana fiainana tsotsotra haiko ny mandeha tongotra fa haiko koa ny mandeha fiarakodia haiko ny mitafy akanjo mora vidy fa haiko koa ny mitafy akanjo lafo vidy haiko ny zavatra rehetra ho Paoly ary zay no sian'ty andininy 5 ka hatramin'ny 7 ty ao ampigadrana izy mirahalahy de mihira de mifaly tsy miferinaina ny vavaka na atoky an'Andriamanitra tokony hatranon'lay mpiandro fonjy izy de niara-ny sakafo de niara-ny faly ny toetra kristianina de zay rehavako malala toetra tsy miferinaina tsy baikony lafin'ny material le fifaliana amin'ny fotoana isina fiarahana amin'ny sakafo de miara misakafo izy tsy satria tsy sakafo to dia tsy faly izy tsy hoe koa hoe fiainana baikony confort le fifaliana fa le fifaliana de ateraky ny finoana ary lay finoana de manjary toetra ka misokatra amin'ny fiainana isanandro tsy tanjona akory ny atao hoe fiainana miroboroba amin'ny kristianina eo ny mirobaroba amin'ny fiainana kristianina tsy tanjona zany fa tsy faniriana koa ny hoe ny tena fiainana kristianina de lay miafy lay mijaly lay tsy misolo akanjo lay mandeha tongotra lay mampijaly tena lay miaritra amin'ny atsika lay miaritra amin'ny labozia tsy zany ny tanjona tsy zany ny tanjona Andriamanitra tsy nampianatra antsika an'izany mihitsy midika ny teny hoe ho avy aho Jesosy de hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe de hanaovantsika io zava-dehibe ny fiainana ary zay midika ny teny hoe aza mamono tena de zao zava-dehibe ny fakamamina ny fiainana zava-dehibe zany ny fiainana sy ny fifaliana tsy ny mamono tena ny zava-dehibe akory fa ny aina ny velona ny zava-dehibe velona ao anatin'ny andraikitra tsy toetra kristianina ny makahala fiainana sy toetra kristianina ny maniry ho faty tsy toetra kristianina ny hoe aleo aho inona re mbola avelona Andriamanitra aleo aho faty tsy toetra kristianina ny fahadisom-panantenana fa amin'ny fiainana kristianina de zao ny zavatra rehetra de misy vahaolana arak'izay sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra de tsy misy kristianina izay ambalany soatra masina hoe midona amin'ny rindrina tsy marina zany amin'ny fiainana kristianina le rindrina de mety ho tsy la eritreretinao fotsiny fa amin'Andriamanitra dia io le fetra fa tsy mana foana mihitsy ny fitahian'Andriamanitra naiza misy ianao ary ny farany zay ndikan'le teny hoe aza mamono tena fa ato zahay de zao aza mamono tena fa ato zahay fa namanao zahay tsy fahavalonao zahay miaraka kristianina dia tsy mba manana fahavalo kristianina dia
tsy olona nataon'Andriamanitra ifahavalona amin'iza na amin'iza, olona namatotra azo rolangy ireo e, mikapoka azo rolangy ireo e. Ary jereo tsara fa rehefa nanehoan'izy ireo lahy fitiavana, rehefa nasehon'izy ireo lahy fa miaina amin'ny fitiavana ny kristianina, tompona andraikitra ny kristianina, de ino nataonyreto mpiandro fonja? Lasa izy nanasa ny feriny, nitsabo ny diakapoka taminy, nandray azy tany atokantranony, nanaiky atao batisa, nino n'Andriamanitra, niara ny faly, niara ny sakafo. Afaka malala kristianina tsy maka fahavalo na iza na iza, tsy manam-pahavalo na iza na iza. Ary io rehefa tian'Andriamanitra ny ampiavana anao na amin'ny fahavalonao de ataon'Andriamanitra zany. Fa aoka ianao tsy anangana fahavalo na iza na iza. Ka rahay mety hiteny any manao hoe ka zaho angely izy mafy be, tsy anao mantsy natao an'izany, fiainako zao mipotehany, de na mafy tahaka n'inona ny fiainanao de ho mafy tahaka zao nazo Paoly sy Silasy izao, nofatorana nony amin'ny tsirariny, nokapohana, noratraina, nalaina baraka. Eny, mety misy mafy tahaka zany koa angambany. De mety anangana fahavalo ny hafa. Fa izao apetrao amin'Andriamanitra ny ady. Fa ny fitiavana ny tompony teny fany, tsy misy ratsy maharesy tsara zany. Tsisy an'izany tao anatiny. Raha mbola mivelatra ty baiboly zay vakitsika ity, tsy misy ratsy maharesy tsara. Ny tsara ihany ny tompony teny farany. Mety maharitra gamba le fiaretana fa zao tsy misy ratsy maharesy tsara zany. Raha nisy ratsy maharesy tsara de nanao ratsy daholo ny olona rehetra. Fa satria fantatra fa ny fiafaran'ny ratsy de fahavoazana mandrakariva de tsy manao ratsy ny olona. Matotsika tsy manao ratsy de fantatsika fa ny fiafaran'ny reny de tsy maintsy fahavoazana. Ary matotsika nikikitra manao ny tsara de satria fantatsika fa ny tsara ny mandresy, ny tsara no mitondra fifaliana, ny tsara no mitondra fiadanana, ary ny tsara no mahasoa. De ny fitiavana raha manao ny tsara tahaka ny Paoly sy Silasy. Mety mafy zany any am-polohany, fa izao mandohalika eo anatrehanao ihany ny ratsy, mandohalika eo anatrehanao ihany zay akalanao. Tsy izy andohalika eo aminao akory ny mahamaika sanatriany vava. Tsy zay mihitsy nanaiky amin'ny Paoly sy Silasy, tsy namaika azy tsy ny hoe iankohoka eo anatrehany rety mpiandro fonja, tsy zay ny namaika azy, fa ny namaika azy de ny hoe ny miaina ny fitiavana fotsiny. De ampianaran'ny Soratra Masina hoe ny tian'ny Soratra Masina tenenina de zao manao hoe rehefa miaina amin'ny fitiavana ianao, rehefa miaina amin'ny fahatsarana ianao de zao na de ny fahavalonao aza de tonga anao ho an'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo amin'ny sotranao zahay fa Andriamanitra ny fifaliana ianao, ary manome toky anay fa ny fiainana kristianina dia fiainana feno fifaliana. Aza mahafona masaraka anay ianao Tompo, aoka ho fiainana feno fifaliana ny isan'andronay, ary ataovy makamamy ny fiainana miaraka aminao zahay, de ataovy hainay ny zavatra rehetra amin'ny fotoana omenao fahasalamana heri-tanjaka izay, de ataovy mahay mifaly amin'izay omenao anay. Ary ao anatin'ny fotoana mety andalovanay fizaham-toetra koa, de ataovy mahay mihira sy midera ary tsy miova ny finoanay. De jereo ny asanay amin'ny herinandro manomboka ity indray, jereo ny tokantranonay tsirairay avy, ny fikasanay tsirairay avy, de ataovy ahitanay fifaliana ary ataovy ahitana fahombiazana satria Andriamanitra tia anay ianao. Misaotra Jesoa. Amen.